Salama daholo androany isika dia ndao andeha raha hiresaka ny vaovao mahakasika ny mpanakanto Rosy izay nanao fanambarana moa tao mipejiny tao nilaza fa na dia mamonjy lanonana aza na dia baolina izany dia tokony hifanaja foana fa tsy fampitsapatsapa ambony sy ambany. Misy moa ny tanany sasany dia any amin'nony vehivavy izay tsy vadiny sady tsy sipany akory, fihetsika tsy mety izany hoy Rosy fa mila fanabeazana isika. Ny hira ho izy dia natao hanabe fa tsy natao ndeha hanome endrika ratsy na koa hakanatahaka be fahatany fotsiny ny zavatra hita izay tsy mendrika ataony hafa. Io no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino finimilaka ny video antsika ary tsarofa trany miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tamatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny mpanakanto Rosy dia efa fantatsika tsara fa amin'ny maha-mpanakanto azy no sady sombavim-bahoaka izay voafidy tao boriboritany faefatra tao anatin'ny 5 taona lasa moa nitondrany tao amin'ny boriboritany faefatra izay. Na dia teo aza ny nahasombavim-bahoaka azy tao anatin'izay fotoana lavalava izay dia tsy nampitsahatra amin'ny maha-mpanakanto azy zay fa dia nitohizana hatrany izay asa amin'ny maha-mpanakanto azy zay satria i Rosy dia isan'ny mpanakanto fanta-daza ary sokajiana ho isan'ny legendy mihitsy raha izany Rosy zany eo amin'ny tantaran'ny zavakanto malagasy noho izy be mpankafy ary tsy mifidy saranga moa ny mpankafy an'izany Rosy zany hatry ny ela mandraky tiny androany. Na ny ao an-toerana ao Madagasikara ao izany na ny ampitan-dranomasina dia hita fa tena maro izany mpankafy an'izany Rosy zany. Maro ihany koa ireo mpanaradia an'izany Zokibe Rosy izay tena mahay manao vakodrazana no sady mahay mampandihy ao anatin'ny ambiance tanteraka foana rehefa miara-miredona amin'izany ambiance izay hoentiny Zokibe Rosy zany ao anatin'ny kalokalo sy ny zavakanto ara-mozika izay. Tsy vitan'izay fa tena hita taratra fa tena artista feno raha izany Zokibe Rosy zany noho izy tena sady mahay mihira no mahay mitendry ary mbola tsy misy ny zava-maneno izay tsy hainy tendrena na iray aza. Maro ihany ireo karazana mpanakanto izay hitantsika izay, ao moa ireo izay mivoy ny gadona nentim-paharazana, ao ihany koa ireo izay mivoy sy makatahaka anireo gadona vahiny. Tsy vitsy amin'ireo artista izay efa hitantsika nalaza be nefa dia mandalo miserana fotsiny ihany izay laza zay vetivety kely dia tsy hita tampotampoka eo. Fa ny mpanakanto Rosy dia tsy amin'izany. Efa ela no naha Rosy an'izany mpanakanto Rosy zany fa mbola Rosy foana izy mandraky teny androany. Efa ela no niainany tao anatin'izany fahalazana izany teo amin'ny resaka zavakanto izay fa mbola malaza tahaka an'izany foana izy mandraky teny androany ary tsy mety le filaza mihitsy raha izany mpanakanto Rosy zany raha eo amin'ny tantaran'ny zavakanto no asiana resaka, no izy mahay manao ambiance, no izy mahay mitendry ary hainy ihany koa ny maka fon'ireo mpankafy azy amin'ny fahaizany mihira izay. Ary raha mahatsikaritra isika hatrizay naha Rosy an'i Rosy teo amin'ny sehatry ny zavakanto izay dia tsy mbola nahitan'ny Rosy ny hira na nakatahaka ny gadona vahiny mihitsy fa ny azy dia io gadona nentim-paharazana io no nasandratry izay Rosy zay hatry ny ela mandraky teny androany satria izy dia lehilahy tena tia malagasy ary tia tanin-drazana ihany koa raha ny fahitana an'izay Rosy zay hatramin'izay ary tia mijoro amin'ny marina sy ny rariny sy ny hitsiny hatrany izy eo amin'ny fiarahamonina izay manodidina azy sy ny ho an'ny malagasy rehetra. Tsy manavakavaka moa izany Rosy zany fa izay tonga manatona azy dia raisiny an-tanandroa avokoa na avy any atsimo na avy any avaratra na avy andrefana na tsinanana na fovoan-tany izany. Rosy dia tena malagasy feno tanteraka ary malagasy tsy vakivory isika rehetra ho izy ka tiany daholy rehefa malagasy mitovy amin'izay. Vao mandeha moa izany hirany Rosy izany dia iny fa miredina daholo ny malagasy rehetra ary falifaly ao anatin'ny izay ambiance tanteraka izay iny fa mifaly avantsy daholo isika mianakavy vao maheno sy mahita an'izay Rosy zay miakatsehatra satria fantatra fa tena mafana tanteraka izany ambiance izay hoentiny mpanakanto Rosy zany noho fahaizan'izy ireo mampilalao sy mampihetsika anireo vahoaka marobe izay tonga manotrina azy ireo. Ao anatin'izay ambiance mafana izay moa dia maro amin'ireo izay
mpanatrika an'izany ambiance zany, izany hoe ireo mpankafy izay tonga manotrina an'izany seho izay ataon'ireo mpanakanto. Tsy mpanakanto rosy irery ihany moa no anaovan'ireo mpankafy an'izany fijerena seho izany fa izay mpanakanto rehetra tian'izy ireo dia tonga avokoa ireo mpankafy marobe manotrina an'ireo mpanakanto izay ankafizin'izy ireo avy. Tsy vitsy amin'ireo olona ireo no manao fihetsika mamoafady ka izay indrindra no nitsindriny Rosy tamin'ity indray mitoraka ity manoloana ireo fanaovana ambiance izay hita fa mioapefy ary tsy amin'ny tokony ho izy. Ndao mba hiresaka ny tsy mety mandritra ny fampisehoana amin'izao fotoana izao isika ho hiatrany Rosy. Ny voalohany, andian-jatovo mitolona mitazona na mitsapatsapa ny vodiny ankizivavy na nono izay hita fa tena tsy mendrika izany. Vahaolana fanabeazana aloha ny konsera sy any an-tsekoly. Vokatry ny kawitry onjona olo sy ny twerk TikTok ny klipy avy any andafy, tsy atombo azo atao aty famonjanana direct ny fampisehoana ary iantsoko zandary na service d'ordre. Ny faharoa manaraka, ny mitondra labiera anaty publika, avy eo manao sampagny labiera alefa amin'olona manodidina, rehefa avy eo mamo dia mifamikapoka amin'ny tavoahangy na mitoraka anjambany. Vahaolana asiana toerana mifefy na espace fisotroana ary tsy mahazo mivoaka ao ny tavoahangy fa entinao amin'ny plastika na laninao vao mialao ianao mamonjy any banja ary anjaran'ny organisateur no manao an'izay. Ny fahatelo, fametrahana zavatra tsy misy ifandraisana amin'ny fampisehoana hitadiavam-bola. Faranteo dia sarina sinoa sa koreanina malaza amin'ny telenovelas ankaiky ny saina dia mandoa vola ny ankizy makasary eo. Filaharam-be mihitsy tsy atao aty amin'ny fampisehoako aty. Standy misy sono dia mbola miogaoga mandrotry ny fampisehoana. Standy tsy misy jiro mitondra frigo na fatana dia manantena atsatoka aty amin'ny source sono na groupe ilalaovana sanatria. Ny fampiakarana vovoka fanahinina sy ny tout le monde à gauche sy tout le monde à droite fady mety hiteraka fatiolona sy sarvarahana avy mijery lanonana. Rikawitry sur tropical no nitondra an'io. Mise en danger de la vie d'autrui, vokatry ny bousculade. Fety tsy misy badge, tsy misy briefing, tsy tafiditra ny artista, voadaroka ny sasany, tafiditra ny mpangalatra ny lodge. Tsy azo iakarana izay te hiakatra ny sehatra, misy lafiny teknika voahitsaka toy ny pedaly sy ny effet na amplimaty fa miozongozona, ny chorégraphie rava ny mamo na makorelina mitadikila manao fandihana kiva. Ary ny antambo ny tompombety tsy mampiomana na ny ofisialy manao be fiavy. Misy poids total en charge zakany estrady tompo fa be no efa nisy maty ny ordanany estrady fa mbola hitohy. Izay no hafatra avy any am-panakanto Rosy raha toa ka nanafatra an'ireo olona izay tonga manotrina an'izay fampisehoana izay izy tao anatin'ny pejiny tao tamin'iny farafaran'ny herinandro iny. Tsy Rosy rery moa izay tokony hanao an'izay hafatra izay fa ireo mpanakanto rehetra dia tokony samy mpampita an'izay hafatra izay ho amin'ny ireo mpankafy azy avokoa mba hisorohana ny loza izay mety ho ateraka an'izay rehetra izay. Trafikenan'ny mahery moa izay rehetra voalazan'ny mpanakanto Rosy izay dia ambava homana ambomy eritreritra. Fa io moa zany amin'izao fotoana izao noho ny fanatotoloana sy ny fakanatahaka ny zava-misy any ivelany any sy ny fakanatahaka ireo mpanakanto sy ny ambiance sy ny ireo any ivelany any dia tsy vitsy amin'ny tanora no efa tena mananao foana rehefa anatin'ny ambiance izay. Eo ihany koa moa ny tendance amin'izao fotoana izao dia tsy mitovy ny tendance tany aloha be tany. Raha taloha tany rehefa mandihy izany mba mipiripirina sy mifanaja tsara fa amin'izao fotoana izao kosa dia tena otra ny olona hivady reny rehefa eny ambony kianja ka mandihy ao anatin'ny ambiance izay. Izay moa ny masaka azona Rosy tomboko lasy tomboko vavy tao anatin'ity vidéo ity. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa ny misy tamatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.